tsy nalalany teo aloha fa nalalako anazy zany izy no nanelanelana anay tamin'ny nandeha tany Londres zany mahalala olona any chambre de l'or izy le atao hoe docteur Lomba doyen ny any amin'ny chambre de l'or izy io toteny be any amin'ny chambre de l'or toteny be mihitsy olona io d'origine indienne izy io de izy zany no mifandray akaiky amin'io docteur Lomba io zay le tany zany aloha de netohany zareo chambre de l'or ny fandehananay tany Londres netohany chambre de l'or no zay le fifandraisan'le doyen ny l'or chambre de l'or io nandehanan'olona nahatany ny ambassadeur ny Royaume-Uni eto Madagasikara nanolotra tany ary izy nyteny tamiko hoe zay ozy tsy nandeha ohatry mihitsy fa noho ianao mahatoky anao zay mahatonga anay ako akaty Londres mihitsy manolotra anao de niaraka taminay foana io ambassadeur any Madagasikara Londres ambassadeur ny Royaume-Uni eto Madagasikara io tany zay nalehanay zany niaraka taminay foana izy rehefa tonga tany zay le avy am'le ambassadetsika any Londres de nahita opérateur économique le hoe Tony Fidi zay miandraikitra ny resaka énergie manerana an'izao tontolo zao izy io misy anina be de be any aminy zany tsika manana olana amin'ny resaka famatsiana herinaratra dia noho monsieur Singh mifandray amin'io docteur Lomba io de ry zareo zany no nanao accord misy zavatra ny soniavo misy tany hoe izy ny correspondant ny olona io aty Madagasikara misy zavatra ny soniavo misy tany misy sary misy inona zany natao zany dia izy zany lasa mijery an'io de tokony akaty amitsika zany le olona io hoe inona ny tadiaviny tany no tadiaviny le société le am'le anina io zany tany no tadiaviny de za moa zany nanomboka taminay hoe eny aminay eny amin'ny Mangarova misy tany-panjakana zay sika nisy nanodina le izy de efa navotana de avotra le tany de nitenenina mera hoe atoloy amitsika no tadiaviny reo tany-panjakana fa reo olona reo anao énergie de efa manome teny izy amin'ny toky zany fa tanàna anankiroa zany maimaimpona ny jiro am'le tanàna anankiroa zay no nitenenina zany am'le hotely reo ohatra raikitra izy de famatsiana herinaratra zany ny vidiny jiro amidiny atsasany nalatsaky ny atsasany amin'iny jirama am'izao fotoana zao zany ny zavatra ny sio tany de izy zany no ohatra hoe manelelana an'izy io de taorina zany resaka fampiresaka de hoe ahoana no atao de hoe aleo izy atao conseiller bénévole ataonahako zany ataony Sénat conseiller bénévole izy fa tsy conseiller spécial araka le tenenina reny tsy conseiller spécial conseiller bénévole no resaka hoe anelanelatra hoe mbola misy saiky mbola andianina ny Morodava misy jerenina ny Morodava misy zavatra bedibe zay na misy resaka tramina hoe tourisme médical avy amin'ny Inde zany izy io tourisme médical manao hôpitaly dia zareo manamboatra de ao anatin'ny 10 taona lasa malagasy ray manontolo le hôpitaly dia misy koa zany mbola ao anaty zay anao université koa le am'le fiaranany Inde de anao amin'ny resaka hoe fanarana amina bus efa nampionany zareo directement fa vatany zay tamin'ny olona coopérative eto Madagasikara hoe andanina reo tonga de mifampiresaka amin'ny vatany nareo satria anay amin'ny anteny merandoha olona rehefa ao anatin'ny hoe diplomatie parlementaire de mitady hoe inona no mahasoa ny Madagasikara mpanosoana ny Madagasikara inona no mampasoa ny vahoaka malagasy de ampifandraisinay amin'ny tompona ndraiky mahefa zany nao ministra io tsy hoe misy fa tena ministra mihitsy ohatra hoe zay zao énergie zao no miandraikitra zay dia ampiona amin'ny énergie izy université de ministre de l'enseignement supérieur santé de ministre ny fahasalamam-bahoaka de ampifandraisinay koa zany amin'ny vondroboaka tsy njara-pahafanana zay mpiano vondroboaka tsy njara-pahafanana zay no ataonay eto amin'ny anteny merandoha olona ka zay no mahatonga le fandraisana fa roitina be le izy roitina be za moa zany teneniko anareo za gendarme zay enjany zay zany mampanaraka discipline voanisy ny zavatra za tonga ny alahady alatsinainy izy mivoizina be ny omaly de efa nitapahako nataoko ny abrogation an'le olona zany satria tsy mety aminahy efa nisy conseiller koa teto
natolotra vondron'olona nanao an'izany fihetsika ohatran'izany a teoneo koa dia fa mifoanana koa fa tsy izy rery nataoko an'izany olona telo zany ny azo nefa mifoanako a membre cabinet-ako a le manao fihetsika tsy de mety reny tonga de niandray a zay mahagendarmana eo neo atao de mandray fanapahan-kevitra misy zavatra tsy mety ataon'olona zay zany ny zavatra fa tsisy zavatra afeniko tsisy zavatra atahorako le zavatra rehetratreny a tsy zah mihitsy no hitady tombontsoa amina zavatra ohatran'izany a za tena ko raha azo marinina zany fantana fa tsy responsable an'io a tamin'io décision io a ny ministre ny transport fa ny DG ny ACM kosa zany a de responsable physiquement fusible fa ny nanome autorisation a c'est Rajoel voilà c'est Rajoel ka na inona filazany a ary zay ny antsokon'ny mpanohitra mandroata ianareo manaova tatitra any amin'ny communauté internationale mandroata any amin'ny filoha Trump fa c'est Rajoel qui a trahi la confiance des États de la communauté internationale à Madagascar. Rajoel no namadika ny fatokisany firenena rehetra firenena maneran-tany any Madagascar. Tiako manao mafy fa ny filohan'ny république andriamatoa filohan'ny république sy ny tenako tsy malala mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'le certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire tsy malala zany andriamatoa filohan'ny république ary tsy malala na zavatra arak'izay nambaran'ny premier ministre Tsain Christian izay tsy naharaka ny fisiny ny fanomezan-dalana sy fanomezana laharana na immatriculation an'ireo fiaramanidina Boeing 777 dimy ny tenany sy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Entitra ny premier ministre izay nandray ny toerana mahaministry ny fitaterana vonjimaiky azy raha nilaza fa tsy maintsy karoana amin'ny fomba rehetra ny marina momba ity raha ity. Raha izay nambarany fa entina anakanana ny fampandrosoana ny Madagasikara indrindra amin'ny lafin'ny fizahan-tany sy ny fitaterana nabakabaka. Nambarany premier ministre fa isy ny fiaraha-miasa amin'ireo sehatra iraisampirenena ambony amin'ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raha ity. Mangataka fanampiana ihany koa tsika satria zavatra an'io misandraka amin'ny firenena maro dia amin'ny OACI dia mangataka fanampiana kotsika fotsika manao ny investigation rehetrarehetra amin'ny zoro américane amin'ny FBI ary anatin'izany koa ny iarahantsika miasa amin'ny Interpol zany hoe mba tsy siny zavatra ohatran'izao tsony eto amin'ny firenena mba Madagasikara dia olona voafantana ny olona mifandray amintsika amin'ny fampandrosoana fa tsy azotsika kena kosa ny firenentsika dia mampiasan'olona amin'ny réseau tsy mety ratsy. Na efa misy aza ireo olona karoana fatratra amin'ity raha ity tsy mijanona treo ny fanadihadiana eto an-toerana raha ny nambaran'ny premier ministre trany. Misy any ny olon-dratsy olona mpamitaka na tonga zao zavatra rehetrarehetra zao ary zay fitaka zay no anaovantsika ny investigation maro am'izao fotoana zao efa mandeha ny processus makana amin'ny fahalalantsika hoe izy daholo misy olona zao fafantatsika izy dao fa rechercher olona reo fa tsy reny olona reny fotsiny ny rechercher tokony rechercher fa mety misy ratsamakaiky amin'olona rehetrarehetra reny ary zay tsy maintsy fomboratsika eto amin'ny firenentsika. Fitantanana vonjimaika ny ministera no ataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ity ministera ity izay anisany manana andraikitra amin'ny fionana tampony SADC ary misy ihany koa ireo asa maiky tsy maintsy atao sy hotohizana. Be zavatra maiky jerena fitaterana andalamby misy zavatra maiky ihany koa satria miankinan'ny fampiakarana sotra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra avy amin'iny Toamasina iny ny fitaterana andalamby be dia be ny zavatra tsy maintsy santsika ny san'izany ihany koa ny mahakasika an'izao fandraisantsika ny fionambe
ny sadeky zao nisy lavitra maika loatra. taorianany famindram-pitantanana nampivory avy hatrany ireo tompona andraikitra ambony teto anivony ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny prime ministra lehibe ny gouvernemanta.